Mazava tompoko, faly mandray anareo indray zay eto amin'ny ferme Acacia. Androany antsika hijery mahakasika an'ireo karazan-tsakafo tokony mentsika mipitrotsika raha te hahita fahombiazana isika. Ny voalohany amin'izany sakafo izany dia ny foin na ny zavatra maina izany mety mololo izy io. Ny faharoa manaraka an'izany dia ireo céréales na provende eto izy orge. Ny fahatelo ny maitso ary ny fahaefatra farany dia ny rano. Ny rano dia tsy tokony tapaka mihitsy ho an'ny bitrotsika satria ny bitro dia zava-mananaina toa antsika ihany. Jerentsika voalohany amin'izany ary ny zavatra maina. Ny zavatra maina ny jerentsika voalohany eto dia ny mololo aloha fa ary afaraparany video ary atorika any nareo amin'ny fomba fanaovana foin composé izay zavatra fanomezako ny bitroko ato amin'ny ferme Acacia. Io hitantsika io zao fa mihinana mololo tokoa ny bitro. Ny mololo dia tafiditra ao anatin'ny zavatra maina tokony homena ny bitro. Ny zavatra maina io dia io no base ny sakafom-bitro. Izany base izany dia tokony 80% ny sakafony dia zavatra maina foana. Misy fomba fanomezana anazy afaka ataontsika raha atelier kely ohatran'izao anay izao. Izany hoe suspendu ilay izy, afaka ataontsika amin'ny tany ihany koa. Io maina io mitondra zavatra be dia be, mandany nifin'ny bitro, mandamina ny digestion-ny. Rehefa tsisy atao izy dia mikaikikaikitra n'iny eo dia mandany ny androny ihany koa izany. Tsy tokony adinitsika mihitsy fa tokony 80% io. Ny maitso dia moins 10% ny tokony ho sakafony. Raha ohatra ka mbola maitso ny bazin'ny sakafom-bitronao dia ho voasazy ianao mandeha mitady ravina eny amin'ny faritrana na isaky ny 2 na 3 andro. Izay mety tsy hanam-potoanan'izany loatra ianao nefa ny foin na ny mololo afaka ataonao stockage misimisy dia amenao tsikelikely anazy. Io zao no orge dia ireo amin'ny laharana faharoa tafiditra ao anatin'ny céréales, mety équivalent amina granulé ihany koa izy. Ireny granulé ireny dia aliment composé, izany hoe efa misy apport nutritionnel be dia be hoentiny. Ny orge nefa dia mahafehy an'izay ihany koa. Io araka ny hitako tsika io zao sady mihinana ny bitro kely, mihinana ny renim-bitro, mihinana ny bitro vovoka, mihinana ny bitro mitombo fa mety foana izy io. Ny avoana tsy dia conseillé loatra fa somary lafolafo. Izany hoe ny céréales zany amin'ny laharana faharoa tokony composé à 10% ny sakafon'ny zareo. Io céréales io na le granulaire resantsika zany, iny no mitondra ny apport nutritionnel rehetrarehetra. Iny no tena mampitombo anazy anatin'ny ny otrikaina ilainy rehetrarehetra zany. Misotro rano ny bitro araka izao hitantsika izao. Ny rano dia tsy tokony tapaka mihitsy fa tokony ho volonté ao anatin'ny tranony ao. Andreo izay tsy manana detine ohatranay dia afaka mampiasa boatina sardine ianao ohatran'izao hitanao amin'ny sary izao. Ity ary zany ilay fomba fanaovana foin. Io zao dia bozaka nalaina teo amin'ny gazon dia hoamainina izy io. Jour voalohany io hitantsika io mbola maitsomaitso tsara mihitsy izy io araka izao hitantsika izao. Tapatapaka izy io satria gazon fa tsy maninona io fa afaka avadikintsika foin foana. Ny tombontsoa amin'ilay foin afaka tehirizina. Tsy dia tsara loatra raha amenao be dia be amin'ny zavatra maitso ohatran'izao ny bitro fa mampitombo ny biby kely any anatiny ihany izany. Surtout hoe mandomando ilay zavatra, tena sensible be mihitsy indrindra ny bitro kely. Io zao izy no jour 2. Hitantsika efa manomboka maina avy any amin'ny lohany izy. Ny fomba fanaovana anazy dia avadibady. Io zao mbola tsy mivady fa ny ao ambany ao zao mbola mando dia avadika miakatra ety ambony ilay mando ao ambany. Ohatran'izao izy rehefa vita, ireo tapatapaka kely ireo any ambaniny ihany dia io ho an'ny bitro foana io. Fa itsika no mandrindra anazy na amena kely izy aloha na amena betsaka. Raha vao ataonao be loatra eo anaty tranony eo dia ataony lafika fotsiny. Dia izay ary no azo natolotra androany. Manasa antsika hanao j'aime ny page dia hipartage ity video ity. Misy zavatra vaovao be mahafinaritra be ho atolotra ianareo tsy ho era ho aseho anay eto amin'ny page eto izany. Eny ary tompoko mirary soa.